La 4G by Telma vous présente Nivavo. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 ariary seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manultra anao ny vaovao. Tsengitrengitra fa zo fototra maha-olona ny sakafo io nasongadin'ny filoha Andra-Joelina nandritra ny fandraisam-pitenenana omaly tany Tokyo Japon mialohan'ny fivorim-be iraisam-pirenena andian'ny fafito hiadiny amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny ankizy aty Afrika. Tafapetraka soamantsara ny filangevi-pitantanana ny tahirim-bolam-pirenena nasionaly eo anivon'ny sehatry ny fananantany. Izy ireo izay anampy ny sampatrarahan'ny fananantany eo anivon'ny ministera tompony andraikitra. Zaraina maimam-poana ho an'ny ireo mpino kristianina efa nisoratra anarana ny tapakila ahafahana miditra amin'ny kanja soa mandrakizay mandritry ny alimavaka ny sabotsy fa 7 ny volana septambra sy ny lamesa lehibe tarehin'ny paparay masina ny alahady fa 9 septambra hoy ny tompony andraikitra. Tsena vy ahitana boxa 100 indray no atsangan'ny komina Antananarivo renivohitra Amboletra etsy amin'ny fokotany lalam-by Anosy be. Fikambanana tsy miankina antsoina hoe manampy no nomen'izy ireo ny tantana izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanaiky ny andray fanampiana avy amin'ireo avy any ivelany indray. Brésil taorian'ny fandavan'ny filoha Bolsonaro ny fanampiana avy amin'ny G7. Raha ny filazan'ny mpitondra tenin'ny filoha brésiliana andray fanampiany Brésil saingy izy ireo ihany ny tantana izany. Ny andidin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vava fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika minasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia tsengitrengitra fa zo fototra amin'ny maha-olona ny sakafo io no nasongadin'ny filoha Andra-Joelina nandritra ny fandraisam-pitenenana omaly tany Tokyo Japon mialohan'ny fivorim-be iraisam-pirenena andian'ny fafito hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny ankizy aty Afrika. Rarsona Andry. Velorano ny fanaovan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Rajoelina Andry tamin'ny vahoaka Malagasy ny anafoanana ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. No mafisana izany nandritra ny fandraisany fitenenana omaly tany Tokyo Japon mialohan'ny fivoriam-be iraisam-pirenena andian'ny fafito hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika. Tsy haingitraingitra fa zo fototra maha-olona ny sakafo ho ny filoha Malagasy nandritra io fandraisam-pitenenana io. C'est un grand honneur pour moi de me présenter devant vous en ce lieu en tant que représentant de Madagascar dans la lutte contre la malnutrition, car c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Voninahitra lehibe ho ahy no ahafahako mijoro manoloana anareo ho solotenan'i Madagasikara amin'izao fivoriana iraisam-pirenena hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izao, izay ambarako indrisy fa tranga mbola misy izay manohina ny foko tokoa. Fambarako matetika fa ny raim-pianakaviana mendrika dia izay mikatsaka sy mitady ny filan'ireo taranany. Ary ny filoha-pirenena mendrika dia izay filoha-pirenena mikaroka ny ahampy sakafo ny vahoakany. Miteraka voka-dratsy amin'ny fitombon'ny zaza ny tsy fanjarian-tsakafo. Sakana lehibe ho an'ny fampandrosoana ihany koa. Araka ny tontanisa, 27% mahery amin'ny zaza latsaky ny 5 taona no hiaran'ny fahataran'ny fitombony noho ny tsy fanjarian-tsakafo. Tsy haingitraingitra velively fa zo fototra maha-olona ny sakafo. Amin'izao taonjato faraiky amin'ny 20 izao anefa dia mbola miaina ao anaty tsy fanjarian-tsakafo ny 700 ny zaza malagasy. Toe-javatra izay tsy azo ekena ary tsy ekeny saiko velively. Miantso antsika tompony andraikitra manerana ny Afrika ny tenako, anambatra hery, hiadina amin'io tsy fanjarian-tsakafo io. Ho an'ny Madagasikara manokana, tanjona ny ampiakarana ny velaran-tany azo volena, ny ampitombona avy roeny ny vokabary manerana ny faritra 2020. Ny fahavitatena ara-tsakafo ny tanjona amin'izany. Mankasitraka mpiara-miombina antoka Japony ny tenako ary mbola miantso azy ireo ampitombo ny fanomezan-tanana sy anio firaisan-kina hatrany amin'ity ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika ity. Ambarako hatrany fa rehefa manana finoana sy fahasahiana ary miasa isika dia azo tanterahana ny zavatra rehetra. Je le dis souvent, avec la foi,
le courage, le travail, tout devient possible. Anio no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fivoriana raisam-pirenena andian'ny fafito atao any Tokyo Japon ity. Fivoriana iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika. Niara-dalana tamin'ity fivoriam-be iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ity ihany koa ny fivoriam-be an'ireo vadina filosy filoham-pirenena ho amin'ny fampandrosoana. Nanana anjara fitenenana tamin'ity fivoriam-be ho amin'ny fampandrosoana ity i Mialy Rajoelina, vadiny voalohan'ny Repoblika Malagasy. Fataorian'ny fivoriam-ben'ny COP18 tany Genève. Azo tombony amin'ny tahiry azo sarobidy ireo mpanao asa tanana malagasy. Raha nambaran'ny avy eo anivon'ny Alliance Vargas dingana lehibe amin'ny fikajinan'ny tontolo iainana izay fanapa-kevitra izay. Michel Arnardo. Araky ny fanotanterana taminao tato anatin'ny fampalam-baovao ny Cool TV omaly dia nankatoavy ny CITES ny drafitra sy ny paikany natolotry ny fanjakana malagasy amin'ny fikirakirany ireo tahirina bolabolana andramena sy azo sarobidy tratra teto amintsika. Isan'ny paikady lehibe amin'izany ny fanomezana azy ireo ho an'ireo mpanao asa tanana. Raha nambarany avy eo anivon'ny Alliance Vargas dingana lehibe amin'ny fikajiana ny tontolo iainana izay fanapa-kevitra izay. Dehibe izy satria izay moa sy nanakeny iny tary sara tadidinareo tamin'ny herintaona ny Alliance Vargas sy ny Transparency Internationale dia nanao famelabelan-kevitra mikasika an'iny satria tamin'ireny saika iraitsik'ombakomba tamin'ny ireo mpanondrana bois de rose tsy ara-dalàna zany ny fanjakana tamin'iny fotoana iny amin'ny hoe le olona mpangalatra indray nomena vola mba hahazahoana le bois déclaré zany. Dia fanolozana iny raha tsy diso zay amin'izao fotoana izao zany satria famantsiaka olona amin'ny Banque mondiale moa no nanaovana an'ireny inventaire sy ireny eritreritra saika hoe mbola midianana le bois de rose stocké eto amintsika ireny. Dia izao zany ilay izy anisan'izay vahaolana izay arapasoa arapatsara araka ny teninay raha ohatra hoe hifanampy miaraka amin'ny mpanao asa tanana malagasy tena vahaolana tsara mihitsy. Ho an'ireo mpanao asa tanana eto amin'ny tsenan'Ambotra Manjaka nanaovana fanadihadiana, efa misy ny fenitra napetraky ny ministera tompon'andraikitra mikasika ny fikirakiran'izy ireo ny azo sarobidy. Mbola mipetraka olana sy mahavidy sy ny mpanjifa ny asa tanana vita amin'ny azo sarobidy raha ny fanazavana ny fivoahan'izy ireo any ivelany. Izy loatra amin'izao mbola ny fanjakana zany manaiky fa le aototony eo amin'ny aéroport mamoaka an'izy mihitsy zany ny olana satria zay baza mitondra entana makany zao dia mitaraina daholo tsy tafavoaka amin'ny aéroport dia tsy tafavoaka amin'ny aéroport dia azo zany tena olana anay efa mety nefa na mikirakira ary ianao ka tsy tafavoaka any amin'ny aéroport dia mitovy tsisy ihany na bois de rose na palissandre na bois ébène efa ny ministère efa namoaka mihitsy hoe misy référence azo atao zany misy hoe zao ny refiny azonareo ampiasaina moa zao ny tsy azo dia efa mety le aty fa le any amin'le ivoany mihitsy satria zay vaza mitondra entana many dia mitaraina daholo hoe tsy avoaka any eo amin'ny aéroport tazominy eo amin'ny aéroport. Miisa 900 sy 924 alina ireo bolabolana andramena tratra na bois saisi. Miisa telo mazava tsara kosa ny fepetra napetraky ny CITES, ny fananajanonana ny fanondrana antsokosoko, ny fanisany ireo tahirina azo sarobidy ary ny fanasaziana ireo gros bonnet na ireo gros poisson. Fatokatrano maheriny 3,000 amin'ny komina 12 anatin'ny faritra Analamanga sy Itasy no azo tombony amin'ny tetikasa a Fiberia. Tetikasa izay raha ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ary ny ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo. Yves Richard. Fanamafisana ny trakefany ireo vondron'olona eny fotony, famboleka-azy fanohanana ara-teknika, fanohanana momba ny fitantanana ny ala sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny vondron'ny mpamokatra, ary na fandrehatra amin'ny teknika famokarana no hatsaraina. Ireo no isan'ny sehatr'asa sahan'ny tetikasa Fiberia, tetikasa iaraha amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, ary ny ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo hanatsarana ny lalam-piariana azo atao angovo. Mba hampaharitra n'le fitantanana zany, zay ny tena tanjona ao anatin'le izy. Dia zay mahatonga ny hoe raha taloha zao ohatra le olona mamokatra charbon amin'le fomba mahazatra, dia tapahany io ala io dia mamokatra charbon izy tsy araka ny tokony izy, dia sady mora lany kely izy rehefa ampiasain'ny mpanjifa. Dia ohatran'izay nefa amin'izao zany amin'ny alalan'ny tohana nentin'ny tetikasa dia afaka mampitombo avoen'ny vokatra charbon ny olona anankiray amina toerana mitovy raha ohatra ka hoarina amin'ny famokarana charbon mahazatra zany. Tokatrano miisa 123 anatin'ny komuna 9 anatin'ny faritra Analamanga sy Itasy no nahazo tombony amin'ny tetikasa Fiberia hatreto.
velaran'ny tany manodidina ny 500 hektara ny voavoly azo ary mpamboly azo manodidina ny 900 no nahazo fanofanana. Androany no tontosa tetsy Antaninarenina ny tomban'ezaky ny tetikasa Fiberia izay notron'ireo mpiara-miombonantoka sy tompon'andraikitra isan'ny tokony. Fananao fanambarana alina ny ministry ny filaminam-bahoaka manoloana ny zavanitranga tetsy Ampefilony Zoma lasa teo araoary izay fanambarana izay. Manoloana ny zavanitranga ny Zoma tena 20 Aogositra sy 20 izay niteraka fahafatesan'olona tetsy Ampefilony. Ny polisy pirenena dia manao etoana ny fialantsiny ary miondrika mpanajana sy miaraory amin'ny fianakaviana ny aram-boina. Efa nisy ny fandraisana raikitra, efa natao ny fanambadiana, ny fanolorana ny tao anivon'ny fitsarana ary dia efa niamponja ny nahavanina ny epoka. Efa ho raisina koa ny fepetra ary tsy mpifehezana mesure disciplinaire manoloana ny zava-misy. Ny polisy pirenena dia manamafy etoana fa tsy miray tsy fomba velively amin'ny fandikan-dalàna na inona endriny ary manome tokony vahoaka fa hitandro hatrany ny tantan-dalàna amin'ny fantanterana ny asa. Fa tafapetraka Soamantsara ny filankevim-pitantanana ny tahirim-bola pirenena nasionaly eo anivon'ny sehatry ny fananantany. Izy ireo izay anampy ny sampandrarany fananantany eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra Henri Florio. Isan'ireo rafitra iray natsanga ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponena sy ny asa vaventy amin'ny fanatanterana ny tetikasa mpampandrosoana ny Direction Générale du Fonds National Foncier na ny filankevim-pitantanana ny tahirim-bola pirenena nasionaly eo anivon'ny sehatry ny fananantany. Ity farany izay isana manokana ny fanampiana ny sampandrarana ny fananantany amin'ny fanatanterana ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha mahakasika ny fananantany eto Madagasikara. Zava-dehibe ho an'ny fitantanan-draharaha ny fananganana ity rafitra ity. Efa nanomboka tamin'ny 2005 no nametrahana ny fanavaozana ny service foncier eto Madagasikara io. Betsaka ny efa vinavina tanteraka, misy ihany koa ireo mbola tena hoe ampamolavolana. Ilainy mpanjifa ny fananantany ny fanavaozana n'izany hoe lafim-pitantanana ny fananantany zany. Betsaka ny olana sy ny hoe andrasan'ireo mpanjifa ny fananantany ary anisany hoe fahitany ny fitondram-panjakana ny zay fiakaran'ny fitadiavan'ny mpanjifa izay no antony ny tadiavana hevitra ihany koa hoe inona ny atao mba ahafahana manatsaratsara kokoa ary indrindra mitahiry sy mampaharitra zany anio fanavaozana efa napetraka eto Madagasikara io. Fanavaozana maro sosona ankilany no hita ao anatin'ity sampandraharaha ity. Tafapetraka ao anatin'io lettre de la politique foncière tamin'ny 2005 io fa ao ihany koa ny fanavaozana ny trano. Nefa mifantarana ihany koa ny isan'ny service foncier déconcentré any amin'ny faritra. Eo ihany koa ny resaka guichet foncier izay misy atao hoe sampana anankiray ao anatin'ny direction générale ny service foncier miandraikitra indrindra ny reny famoahana ny karatany ireny. Eo ihany koa ny anisan'ny fanavaozana izay andrasana ihany koa ahafahan'ny service foncier miasa fametrahana ny lalàna. Io lalàna io dia ho lalàna hoe eritreretana hoe tsotra ho azony rehetra ampiasaina, zany rehetra zany tafiditra ao anatin'io fanavaozana io. Tontosa tamin'ity androany ity ny fivorena voalohany ny aran'ireo mpikambana eo anivon'ny filankevim-pitantanana eo anivon'ity Direction Générale du Fonds National Foncier ity. Nisy ihany koa ny fametrahana ireo laminasa rehetra iasan'ity sampandraharaha ity. Ny fanohanana ny orinasa mandinika sy salatsalany amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fampiofanana io ny lahara-pahamehana ny fikambanana orinasa malagasy mandritry ny fepito-piasana manaraka. Yves Richard. Iompana betsaka amin'ny fanamafisana ny lafin'ny fampiofanana ny politika ankapobeny FOM na ny fikambanana orinasa malagasy mandritra ny fepito-piasana manaraka. Tanjona ny ampitomboana avy 3 no mihoatra ny orinasa mpikambana anatin'ny fikambanana ampihenana ny sehatra tsy ara-dalàna. Izahay zany amin'ny fond amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 98 membres. Dia hiezaka zay anatin'ny fotoana fohy zany mba ho hatratrahany amin'ny 200 na 300 adhérents eo ary hiezaka koa zay hametraka antenne any amin'ny faritra mba ho lasa formel daholo zany ny entreprise rehetra. Zay zany tena ezahana.
ary ezaka zay anatin'ity telo-taona ty mba ho maromaro kokoa zany ny orinasa mba ho formel amin'izay. Ny forona nanomboka ny taona 7 ny fikambanany orinasa malagasy. Isan'ny ezaky ny foma ihany koa ao anatin'ny telo taona manaraka. Ny ampihenanany orinasa tsy manara-dalàna sy ny fihitarana manerana ny faritra eto Madagasikara. Ao anatin'ny tarigetra ho fametrahana ny fihavanana malagasy, izay voizin'ny filoha vaovao Tsiranana Fiona, zafikeliny Philbert Tsiranana izay filoham-pirenena malagasy voalohany, ny taona 7-7 hatramin'ny 2-7. Androany no tontosa tetsy anarakely ny fivoriam-beny ty fikambanany orinasa malagasy ity. Fa efa manomboka miditra ao anatin'ny vanim-potoana ahitana ny valina aretina pesta isika eto Madagasikara amin'izao. Ny fiarametan'ny tsirairay amin'ny fitondrona ny fahadiovana ny vahaolana maharitra. Iadina amin'izany raha ny fanazavana azo Henri Florian. Misy mandavataona ny valina aretina pesta eto Madagasikara. Fotoana iray ahitana tranga matetika ny fotoanan'ny famadihana. Na eo aza ny ezaka sy ny fanentana nataon'ny fanjakana no ahafantaran'ny mponina ny tokony atao na tsy manoloana ny valana aretina pesta izay. Anjara andraikitry ny tsirairay ihany koa ny manaraka ireo toromarika omeny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, eo ihany koa ny fitandrona ny fahadiovana. Dia efa lenondraisina ny fiapetra rehetra rehefa hoe misy olona matin'ny pesta dia tsy azo ampidirana ny fahasan-drazana izy mba ahafahana mamoha ny fahasan-drazana indray amin'ny fotoana rehetra izay ilana azy hoe andevina na tonga ny famadihana ohatran'izao dia hoe amadika. Raha sanatria zany ka nisy matin'ny pesta nalevina tsokosoko tao amin'ilay fasana ikambanana io dia eo ny tsy maintsy hipoaka aretina pesta ary tonga dia pesta areti-tratra avy hatrany amin'izay fotoana izay. Efa miroso amin'ny fanentanana sy ny fisorohana mialoha amin'ny alalan'ny fanadiovana sy ny famonoana parasy sy voalavo ny eo anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Nefa napetraka aloha zany zao dia ny hoe mifandraika amin'izay fahadiovana izay. Ny fahadiovana ray ny doro tanety, fanentanana ny olona tsy handoro tanety. Napetraka tamin'ireo tobim-pitsaboana fototra ny mba isamborana voalavo, amonoana ny voalavo zany amin'ny alalan'ireo teknika samihafa izay efa nampianarina ny zareo. Amin'izay fotoana izay ilay fitaovana ampiasaina tsy inona sady mamono voalavo no mamono parasy ihany koa. Ka namaty any an-davaka ilay voalavo any aza ilay voalavo efa niosokosona tamin'ilay pozy parasy dia efa atao hoe sécurisé zany ny fahafatesan'ilay voalavo amin'izay fotoana izay. Ny fiparitahan'ny fako, ny fandorana ny alankilany no fototra lehibe isy ny valana aretina pesta eto amintsika. Mitakezaka avy amin'ny tsirairay ny fisorohana mialoha ny fianaky ny valana aretina pesta izay mbola tsy foana tanteraka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fanakatona avokoa ireo fitrandrana tsy ara-dalàna nandrinesana fitarainana nandritra ny fitondrana teo aloha. Moarany koa ireo samborana na teratany malagasy izany na teratany vahiny tao aoriana ny fanadihadiana sy ny fidinana ifotony izay natao Gaëtan Ndretsilavo. Araka ny baiko nomeny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, tsy hisy intsony ny fanaovana gaboraraka sy ny kolikoly ary ny fanaovana lalan'ny rinina, indrindra amin'ny fitrandrahana sy ny famoahana renak'ibony tany eto Madagasikara. Araka izany, nakatona avokoa ireo fitrandrahana narenesana fitarainana nandritra ny fitondrana teo aloha. Ohatra amin'izany ny fitrandrahana volamena ho voilava mananjary. Efa maro ny voka-dratsy nateraka izany ho an'ny mponina any an-toerana. Efa nisy nahiditra-ponja noho ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny mponina. Imbetsaka ihany koa ny teto amin'ny Kolo TV nanao antsoavo, fanaraha-maso sy fanamarinana ireny taratasy fahazon-dalana amin'ireny ny mpitrandraka ireny. Amin'izao fotoana, efa noraisy ny mpitondra ny fepetra ahafahan'ny mponina miaina amin'ny mpilaminana. Vao tsy ela akory, vehivavy roa nalefa any am-ponja noho ny fanondranana sy fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna. Voasambotry ny pôlisy misana asistany tao Anosibe-Elville ny 12 Aogositra lasa teo izy roa vavy ireo, izay voalaza fa piasa amin'ny fitanterana anabakabaka iray. Tany amin'ny komuna Lazarivo, distrikan'i Bedioky Atsimo, ny faran'ny herinandro lasa teo, teratany Sinoa misy 7 ny voasambotra. Teo am-panaovana fisafona ny pôlisy no nahita azy ireo nitrandraka volamena ary mampiasa malagasy. Rehefa nataony fizavana, tsy nisy antota taratasy mahakasika ny fitrandrahana volamena any an-toerana teo ampelantanan'ireo Sinoa ireo. Nentina natao fanadihadiana ary tamin'izany no nahalalana fa mitrandraka ny tsokosoko ireo Sinoa ireo. Visa turistika no nananan'izy ireo. Mbola mitoy ny fanaraha-maso sy ny fizavana amin'ireo faritra maro
na irenesana fitarainana manoloana ny fitrandrana tsy ara-dalàna amin'izao fotoana. Tanjona ny fiverenana amin'ny ara-dalàna ka samy ahazo tombony na ny fanjakana na ny mponina na eny fotony na ireo mpitrandraka izay nahazo alalana ka manaja izay voalazan'ny fifanarahana. Ohatra amin'izany ny fanajana ny tontolo iainana, ny fijerenana manokana ireo mponina eny fotony, ny fandoavana izay tokony ho anjaran'ny fanjakana sy ny maro hafa. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny ataontsika mahakasika ireo tapakila ahafahana miditra eny amin'ny kianja Soa mandrakizay. Eo ihany koa mahakasika ireo box izay atsangan'ny commune Antananarivo renivohitra Amboletra etsy amin'ny fokotany lalamby Anosibe. Rehefa avy ary. Gouty manolotra anao. Gaufrette anankiray. Avy eo misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola ampiana crème. Dia gaufrette iray farany karepy kely. Tsy misy mihoatra ny frigo any Gouty. N'aiza n'aiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème sy gaufrette coco ny fonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gouty, tous les plaisirs de la vie. À vos marques, prêt, Titan. Ton smartphone 4G ultra résistant est à prix doux. Le Telma Titan est à seulement 209 000 ariary jusqu'au 30 septembre. Et pour découvrir tous les accessoires compatibles à ton Telma Titan, rendez-vous en Telma Shop. Les amis, c'est la rentrée. Ça va être la fête des bics. Vérifions que tout marche bien. Rassemblement. Bleu, dessine quelque chose pour voir. Oui, ça glisse bien. Et les couleurs sont chatoyantes. Eh bien, c'est parfait tout ça. Vive la rentrée avec Bic. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 ariary seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Ma sœur, vous dites souvent que même si on peut pas voir Dieu, on peut sentir sa présence. Dans cette maison, je sens une autre sorte de présence. Tu veux bien m'aider? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ça va? Tout va bien. Elle a trouvé une poupée, alors elle a... Quelle poupée? Celle avec la robe blanche. Tu ne dois pas s'approcher d'elle. Elle peut marcher. Bénissez-moi, ma sœur, parce que j'ai péché. Seigneur, aidez-moi! Cette poupée, elle torture Janice. Il faut s'en débarrasser. Veneto amin'ny fampalalambavao isika. Fazaraina maimaim-poana ho an'ireo mpino kristianina efa nisoratra anarana ny tapakila ahafahana miditra eny amin'ny kianja Soa mandrakizay mandrindra ny alimbavaka ny sabotsy fa 7 septambra sy ny lamesa lehibe tarihin'ny paparay masina ny alahady fa 8 septambra ho ny tompona andraikitra Rarsona Andry.
tsy amidy ary tsy azo amidy ary tsy tokony isy hivarotra ny tapakila ahafahan'ireo kristianina miditra eny amin'ny kianja soa mandrakizay mandritra ny alim-bavaka ny sabotsy 7 septambra sy ny lamesa lehibe tarimy paparay masina ny alahady 20 septambra ho avy izao mandritra ny fitsidihana eto Madagasikara, hoy ny mpikarakara. Manazava amin'ny fomba hitsinjaran'io karatra fidirana io ny mpikarakara. Mikasika an'ireo tapakila na ny billet ombena ny kristianina sy ny mpivahiny tonga eto Antananarivo hamonjy ny sorona masina ilay tarin'ny papa ny alahady 9 volana septambra amin'ny 10 maraina. Ary ihany koa dia entin'ireo izay tanora ny amin'ny alim-bavaka ny sabotsy amin'ny fiorana amin'ny papa ihany koa. Ka ireo billet ireo zany dia voatonta voaingana izy ireo ary efa vonona ny ho an'ny diocèse tsirairay, diocèse 12. Ka izy no akana azy. Ny akana azy zany dia ao amin'ny episcopat Antanimena fa ny iraky ny diocèse tsirairay ihany dia olona voatondra amin'izany ka nahazo fahefana aka azy no maka azy ao amin'ny episcopat Antanimena. Maro ho an'ireo diocèse ivelany Antananarivo moa dia efa misy ny lamina izay napetrakay dia misy ny atao hoe mpandrindra any amin'ny diocèse na mpandrindra diocèsany miara-miasa aminay eto amin'ny fandrindrana. Izy ireo zany no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fakana azy aty. Marina zany fa tsy ho tafidy tao mihitsy satria ny sécurité irenenio ary io ihany koa no ahitana an'ilay secteur, misy secteur maro be 700 mahery izay toeran'ny olona tsirairay ho an'ny mpivavaka dia io ny manondrony hoe ary ny toerana ary misy anareo amin'ny diocèse zao ary sy diocèse zao. Efa voalahatra tsara ilay izy ary ireo billet ireo zany dia mariako zany tompoko fa tsy amidy maimaimpona. No mariny mpikarakara fa efa fanao hatramin'ny Vatican ary toromarika avy any ny nanasihana tapakila fidirana. Fanao izany rehefa hiditra ao amin'ny place Saint-Pierre rehefa natrika ny sorona masina tarin'ny papa ny mpino kristianina ho hatrany ny fanazavana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny mahakasika ny fanafoanana ny asan-dalo any atsimo indray ny fanadihadiana izay hoentin'ny agence capsule sy Kolo TV FM aminao amin'ny ity androany ity. Angelo Toljanary. Araka ny hevitrao, inona no azona manafoana ny asan-dalo any atsimo? Io ny fanontaniana napetraky ny agence capsule niarahana tamin'ny Kolo TV tamin'ny olom-pirenena misa 700 20 taona no miakatra ny 17 sy ny 20 ny volana aogositra lasa teo. Raha ny vali ny fanadihadiana, ny 100,000 olona nanontaniana ny laza fa tokony hamafisina ny fanamboaran-dalana. Ny 30,000 kosa namaly fa tokony hampitombona ny tetikasa ho an'ny mponina ahazona mampiena ny asan-dahalo. Ary ny 20,000 naneho hevitra fa tokony ampina ny fanampiana ara-tsakafon'ny mponina. Mba hanafoanana sy ampianana ny asan-dahalo any atsimo, nisy ny paikady napetraka raha ny fanazavany ny eo anivony ny Zandarimary am-pirenena. Volana voalohany tamin'ity taona ity zany dia raha amin'ny ankapobeny azo lazaina fa nihena tanteraka fandikan-dalàna ny tontolo ambanivohitra amin'ny faritra izay sahan'ny Zandarimary moa indrindra ny antony ny fiarahamientana misy eo amin'ny fokon'olona sy ny Zandarimary. Io ihany koa ny hetsika manokana nataony Zandarimary izay fampitomboanisa ireo olona izay nalefa amin'ireny faritra atao hoe efitany izay matetika tsy ahitana ireo olona izay mifamezivezy. Ny anisan'ny zava-dehibe ihany koa dia ny fiarahamiasa, fiarahamientana eo anivon'ny 10 ny fisian'ireo tafika zany. Tsy miankina amin'ny tany filaminana irery ihany ny fanafoanana ny asan-dahalo. Ilaina ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny vahoaka sy ny tompon'ny omby. Raha ny nambarany eo anivony Zandarimary pirenena hatrany. Resaka fitazomana ny fandriam-pahalemana dia mila ezaka ary tsy miankina amin'ny tany filaminana irery na ny Zandarimary irery zany fa ny rehetra ny miara-mientana. Tsy pena manokana ny vahoaka fa indrindrandrindra ihany koa ireo izay manao ny taratasy, mikirakira ny taratasy amin'ny voalohany ny fanisana omby izay mbola any amin'ny toerana misy fiompiana. Ny faharoa ny taratasy fivezivezen'ireo omby ireo ary ny taratasy mahakasika ny famarotan'omby, ny ombim-barotra zany ary any amin'ny toerana izay mividy azy ireo na ny namononan'ireo omby ireo amin'ny fotoana izay tonga izany ombim-barotra. Tafiditra ao anatin'ny vina sy ny fandaran'asan'ny fitondrana amin'izao fotoana ny fametrahana pusy amin'ny omby sy ny fanomezana fitaovana ireo mpitandro filaminana ahafahana manafoana ny asan-dahalo any atsimo.
fa tsy maintsy manaraka ny lamina rehetra napetraka ny fampiasana ny kianja miaramila be tongolo tsy midika ho fanakanana ny olona tsy ampiasa izany nefa ny fepetra izay niraisina raha ny fanazavana azo mampiona Godoarson. Niteraka resabe ny fihetsika nasehony miaramila manoloana ny fanesorana olona nampiasa ny kianja be tongolo tamin'ny farany herinandro lasa teo. Nitondra ny fanazavana manoloana izany tranga izany ny teo anivony etamajoro. Misy olona mampiasa io toerana io teo. Dia io olona mampiasa ny toerana io rehefa avy eo izay ao amin'ny club avenir du Betongolo dia tsy nahazo alalana ara-dalàna tamin'ny état-major général ny tafika malagasy. Manamarina izany ity taratasy anankiray ity izay tamin'ny 1er décembre 2017 no nadresena tamin'ny filohany io club avenir io ity taratasy ity hoe izy dia tsy mahazo mampiasa ny toerana io manomboka ny volana 2 décembre 17 Tsy maintsy manaraka ny lamina rehetra napetraka araka izany izay manam-paniriana hampiasa ny fananam-panjakana toa n'ity resaka kianja eny Betongolo ity. Noho ny fandalana koa ny continuité de service, ny principe de droit ary ny acte administratif izay navoaka ny tompona andraikitry ny tafika malagasy teo aloha ka manohy izany koa izahay izay mandimby aty afara. Amin'ny resaka complexe sportif ohatr'izany dia mitovy amin'ny toerana rehetrarehetra ny fanarahana azy. Tamino mitovy amin'izany io Mahamasina, io complexe gymnase couvert. Izany hoe fampiasana an'ireny zany installation ohatran'ireny dia misy ny contrat ao amin'ny gare sport. Fa ao anatin'ny fitsarana ireo taratasy-panadinana CEPE izay totosa omaly ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao efa tafapetraka etsy amin'ny CEG tambarinandrina ihany koa ireo solosaina ampiasaina anambarana notin'ireo mpiadana eto anivon'ny Cisco Antananarivo renivohitra Henri Florian. Nanomboka androany tamin'ny fitora maraina ny roso tamin'ny fitsarana ireo taratasy-panadinana CEPE izay nototosaina omaly ireo mpampianatra manerina ireo foibem-panadinana eto anivon'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Miisa 520 ireo foibem-pitsarana raha ny eto anivon'ny fara-pahadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra. Mizotra amin'ny entsakany andava ny fanateterana ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Tena mandeha tsara ny fitsarana, tsy dia nisy tsisy olana teo amin'ny lafiny rehetrarehetra dia manodidina ny eo amin'ny 40% eo zany zao no vita tsara. Voatsara zany eto amin'ny CEG centre Tambarinandrina. Ny eritreretina zany ho vita rapitso maraina zany ny correction dia ao aorian'ny correction zany dia ireo centre rehetra ireo zany dia anatitra ny feuille de copie rehetra ato amin'ny salle ny informatique ato anaovana ny transcription. Raha mijery an'ilay voatsara ao zany dia eo ihany aloha fa tsy mbola ahafahana mamaritra tsara hoe manahoana niveau an'ankizy fa amin'ny ankapobeny tsy dia misy hoe noty farak'izay ratsy zany hoe eo zany aloha izay hita hatramin'izay rehefa tsara hatramin'izay. Efa tafapetraka eny amin'ny CEG Antanambarinandrina tamin'ity androany ity ihany koa ireo solosaina ampiasaina hanaovana ny fampitambarana ireo notin'ny mpiadana eto anivon'ny Cisco Antananarivo renivohitra manokana. Hitanareo amin'izao zany atao hoe any fara-pahadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra zao hitantsika zao izay andraisana zany ireo notin'ny mpianatra rehetra araka ny foibe zany foibe mpanadinana teto amin'ny fara-pahadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Dia eto no andraisana azy zany hoe eto dia atao miaraka zany ny famoratana ny notin'ireo mpiadana rehetra ireo dia eto ihany koa ny toerana anaovana ny délibération zany dia tahaka izao daholo zany eraky ny fara-pahadidim-pampianarana rehetra eranosy. Vinavinaina hivoaka ny alahady ariva ny any alatsinainy ny valim-panadinana raha ny fanazavana azo hatrany. Fa tsy enavy ahitana boxa 100 izay no atsangan'ny commune Antananarivo renivohitra Amboletra etsy amin'ny fokotany lalamby Anosy fikambanana tsy miankina antsoina hoe manampy no nomeny izy ireo intantana izany Yves Richard. Taorian'ny fanorenana tsena tsy ara-dalàna tetsy Anosy tsena vy ahitana boxa 100 indray no atsangan'ny commune Antananarivo renivohitra Amboletra etsy amin'ny fokotany lalamby Anosy
tsy nisy fampiresahana mazava ny nandroenana ny fotodrafitrasa na izany tamin'ny mpivarotra na tamin'ny kooperativa fito miantsona eny an-toerana. Kooperativa fito zahay dia efa tahaka nisy tenin'ny fampiresahana zareo zany tany dia io izay mbola mijanony eto nefany a raha misokatra ve ty tseny ity dia azo antoka ve fa mbola mipetraka eto zay. Zay zany fanontaniana mipetraka loatra amin'izao satria raha misokatra ity a tsy maintsy hoe misy parkin'ny mpividy eto. Dia zay ilay olanay. Dia ilay olana io zany a tokony vahan'ny commune Antananarivo renivohitra io a tokony vahan'ny tompony izay tsena namorona ny tseny ity a io olana io satria mpitatitra maro be ny eto. Raha tena misy eto loha ny tomobila rehetra 300 ny ty linina makametra tosika ty sy Ambojafy sy Atsadita 300 ny totalin'ireo tomobilin'ireo. Ny fikambanana tsy miankina manampy no nomen'ny commune hitantana ny fotodrafitrasa araka ny fanadihadiana. Manodidina ny 2 hetsy ariary no mihoatra isam-bolana ny ofany boksy iray araka ny loharanom-baovao. Ambonin'izay ny caution takiana amin'ireo mpanofa miampy ny ofatrano 3 volana tsy maintsy aloha mialoha ny hidirana. Raha nanantona ny tompony andraikitry ny tsena manampy teny amin'ny Fobetoerany eto 67 hektara amin'ny mpanao gazety ny Kolo TV tsy nanaiky ny fampiresaka tampoka ny tale jeneraliny rehefa nahazo baiko ny hidina avy amin'ny commune Antananarivo. Tena tsy afaka fa mbola misy telefônina be milalalala be amin'io fa ezahako ty fa za mataotra fantatro hoe mila an'le fampalalam-baovao sy information nareo tsika olona miara-miasa zay fa tsy mandany an'le resaka mihitsy fa zay. Raha hoe andrasanay izy na maharitraritra kely a tena tsy fantatro programany a dia aleoko mihitsy tonga dia miala tsiny fa afaka miatso anareo miara-pitso ihany ohatra zany rehefa vita le fofreny. Raha nizahana nantonona momba izany ihany koa ny commune Antananarivo. Fomba fiady efa tsy mahagaga ny tsy fandraisana ny mpanao gazety ny Kolo amakafaka ny zava-misy. Tsy misy mitsipaka ny fanatsarana ny fotodrafitrasa momba ny tsena ankilany hoy ny mpivarotra teny an-toerana. Saingy takiana ny mangarahara anatin'izany. Andrasana araka izany ny fanazavana momba izany mialoha ny sokafany ity tsena ity ny 2 septambra ho avy izao araka loharanom-baovao hatrany. Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany andian'ny faharoa amin'ny varotra fampiratiana momba ny asa tanana kanton'ny Gasikara trano eva manodidina ny 700 no nandray anjara amin'izany Ivry Saratra. Trano eva manodidina ny 700 momba ny asa tanana sy ny maro hafa no mandray anjara. Mandritra ny andian'ny faharoa ny varotra fampiratiana momba ny asa tanana kanton'ny Gasikara. Ankoatra ny fampiroboroboana ny sihatra amin'ny ankapobeny, tanjona ny anandratana ny kalitaon'ny vokatra hisariana ny mpanjifa, indrindra ny eto an-toerana. Izay indrindra no ahafahantsika malagasy mankasitraka mijery hoe ny akantony zany asa tanana zany dia izay fijerentsika izay akantony izay no ahafahantsika mandray fanapa-kevitra hoe hanjifa n'le asa tanana. Izay zavatra izay mantsy indraindray mantsy matetika lasa endrika ratsy zany no ahitantsika le asa tanana malagasy ary izay fomba fijery izay zany no mila hovaintsika. Isika malagasy aloha mila manova an'izay amin'ny voalohany amin'izao. Ankoatra ny fanamafisana ny varotra fampiratiana momba ny asa tanana toy izao, isan'ny laminasa apetraka amin'ny ministera ny varotra, ny indostria sy ny asa tanana. Ampiroboroboana ity sehatra ity ihany koa ny fanisana ny mpanao asa tanana matianina eto Madagasikara, ahafahana mijery ny politika mifanaraka amin'ny filany izy ireo sy ny maro hafa. Amin'ity taona ity zany miezaka izay ministera misy ny mpanao asa tanana rehetra eraky eto Madagasikara tsy akanavaka. Izay no anintanako ny mpanao asa tanana rehetra izao no miteza no isainy. Raha tsy fantatra ary izy ny mpanao asa tanana sarotra amin'ny ministera no mamola volany hoe inona ny paikady hoentina ahafahana manao izay fampandrosoana maharitra izay. Misy ihany koa moa zany ny fanatsarana ny karatra mampanao asa tanana. Izany moa zany izy io tena olona mpanao asa tanana no omena anazy io. Isan'ny lara-pameno ny ministera tompony andraikitra hanatsarana ny sehatry ny asa tanana ihany koa aorian'izay. Ny famelomana sy fampitaovana ny chambre de métier miisa 420 manerana nosy sy ny fanamafisana lafo ny fampiofanana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ty hetsika momba ny asa tanana izay ifarana ndraiky amin'ny 30 aogositra ho avy izao ity. Maresaka iraisam-pirenena dia nanaiky ny andray fanampina avy any ivelany indray Brezila taorian'ny fandavan'ny filoha Bolsonaro. Ny fanampina avy amin'ny G7 raha ny filazan'ny mpitondra tenin'ny filoha breziliana. Andray fanampiny Brezila saingy izy ireo no hitantana izany fanadina. Niova hevitra indray ny filoha breziliana nanambara ny mpitondra teniny fa ekena ny fanampiana iraisam-pirenena
aminonany afo ao Amazonie saingy maro ny fepetrahanapetrany. Nous sommes ouverts. Misokatra izahay amin'ny fandraisana ny fanampiana ara-bola avy amin'ny vondrona na firenena saingy ny teboka lehibe ny tsipian'ny filoha tsy tokony fanohitra amin'ny fiambonian'ny Brezila io fanampiana io ary izahay no hitantana azy. Du Brésil et que la gestion de ces ressources. Tany am-boalohany no lavin'ny Breziliana ny $20 avy amin'ny G7 noho ny tsy fifankazony eo amin'ny filoha sy Emmanuel Macron. Ny filoha frantsay izay nanameloka ny filoha Bolsonaro ary nilaza fa mandainga ity farany manoloana ny fiarovana ny tontolo. En matière d'écologie. Emmanuel Macron doit retirer. Tokony hotsoahany Emmanuel Macron ny teny manaratsy ahy. Nolazainy fa mandainga avy eo araka ny vaovao voaraiko nolazainy fa misokatra ny fiambonianan'ny Brésil ao Amazonie. Le président brésilien. Ny filoha breziliana izay nahandro tsindry nanetsika miaramila mihoatra ny 10 hetsy iady amin'ny firehetana. Nolazainy fa voafehy io firehetana io. Na izany aza, araka ny tarehimarika navoaka ny mpanao fitsiriana ao Brésil, mihoatra ny 900,000 ireo afo vaovao tao anatin'ny 420 ora. Dia ino maresaka iraisam-pirenena iny manakatona amin'ny vahoaka amin'ity alina ity hankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara atao. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulcha Nauteur ni Fampalalambaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao.